Salamy, mintsy manatena fa salama tsara ataonareo ny tokantrano any dia faly manoatra anareo indray ihany ny recette androany. Androany tsika dia karakara ny fanaovana jiaozi, ravioli chinois. Ny ravioli moa dia sakafo izay tena mahazatra ny any Azia fa hita amin'ny anarany samihafa izy ireo. Raha any Chine dia jiaozi ny fitsonana azy, raha any Tibet na any Nepal dia momo. Ny any Japon kosa indray dia gyoza ny fitsony azy izay niadapten'zareo tamin'ny recette ny jiaozi. Ny mahasamihafa ny jiaozi sy ny gyoza dia ny fomba fahandro azy sy ny paty. Ny gyoza dia somary manify, ny paty dia atao endasina izay vao atao la vapeur. Fa ny jiaozi kosa indray dia matevitevina ny paty dia andrahoina atao la vapeur fotsiny. Ny zavatra nataoko voalohany dia nampangotraka rano dia ny zavatra ny ilaina farine sy sira fotsiny dia narotsaka tsikelikely ny rano mamay be izy dia nataoko tamin'ny baguette fa rehefa mangatsitsika izay vao nivolavolaka tamin'ny tanana. Dia rehefa vita izay dia atao temps de pause 30 minutes ilay paty. Dia karakara ny farce tsika ny zavatra nampiasaiko dia nitotoko ny karaoty, nitotoko ny tongolo dia henan-kisoa no nampiasaiko, nofika henan-kisoa dia nasoko ny ozatra dia nitotoko ny hena. Dia rehefa vita izay dia afangaro ny hena sy ny karaoty sy ny tongolo dia nasiko sira, poivre, lay dia nasiko mirin, sauce soja ary huile de sésame dia nasiko sucre kely ilay izy. Izay fotsiny ny farce nataoko an'ilay ravioli. Dia avelako nareo hanaraka ilay vidéo dia mahazo homana daholo dia manaraka indray dia veloma vetivety.